Tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Ho tonga eo anoloanao anieny fivavahako, manongelana sofina amin'ny antsoko ry Tompo. Mbola agnatin'ny fofena faliagna tranitrany ry mpieno ajaigny no entinay miarahabantsika jiaby fa nahatratra ity andro anio ity izay andro manandanja amintsika vahoaka kristianigny indrindra fa atsika katolika izay agnisany efa miandrandra ny fampianarana sy toriteny avy amin'ny ray aman-drenitsika araka ny mahazatra atao eto amin'ny radio Fagniry isaky ny alahady tahatahaky izao. Ke niany mo alahady faharoa amby telopolo tsotra mandavantaogno agnatin'ny taona A de ny lohahevitra izay naroso ny fiangonana ho antsika ity tany ity fandalovam-bahiny mba andiniantsika misimisy kokoa io lohahevitra io de andavakigny amintsika ireto tenin'Andriamanitra telo izay naroso ny fiangonana reny ho antsika zanany tamin'ity andro iniany ity ary rehefa aveo mo de miaraka mitandregny izay ny fampianarana sy toriteny izay nataon'ny ray aman-drenitsika de ny archevêque son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson. Ny vakiteny masigny voalohany boky fahendena ny toko fahaenigny raisigny amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo ke ajanogno amin'ny andininy faha enigny ambin'ny folo. Mitsena ireo mitady azy ny fahendena. Ny fahendena dia mamirapiratra, tsy mety matroka tsaragna. Mora mahita azy ny olona raha tia azy izy, ary mora mahazo azy raha mitady. Mitsena an'izay mitady azy izy, ary miseho aminy voalohany, izay mifoha maraina koa mitady azy, tsy magnano sarotro fa mahita azy mipetraka eo ambaravarany, satria ny mihevitra azy de efa fahamalinana lavorary, ary ny miaritory noho ny aminy de ho afaka ahiahy vetivety. Mandahy mivezivezy atsy aminary izy mitady an'izay mendriky azy, miseho amin'ny reny egny andalan'izy ireo izy ampihavanana, ary magnampy azy amin'ny hevitry kasainy rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaoragna ny Andriamanitra.
Vakteny masigny faharoa taratasy voalohany masinda Paul apôstôly ho an'ny kristianigny tagny Tesalonika ny toko fahaefatra resigny amin'ny andininy faha 13 ke ajanogno amin'ny andininy faha 18. Hitondra ireo efanodimandry miaraka aminy Andriamanitra amin'ny alalany Jesua. Ry kristianigny avagna, tsy tianay ny tsy ahafantaranareo ny amin'izay efanodimandry, sao de malahelo toy ny sasany tsy manam-pagnantenagna koa ianareo. Fa araka ny inoantsika an Jesua ho efa maty sy nitsangan-kovelogno, no hitondran'Andriamanitra n'izay nodimandry araka aminy koa amin'ny alalany Jesua, ka izao no lazainay aminareo araka ny tenin'ny Tompo. Isika izay velogno sy tavela ho amin'ny fiavian'ny Tompo, de tsy mba hialoha izay efa nodimandry tsy akory, fa isy baiko mena sy feo ny arakanjely ary feo ny trompetran'Andriamanitra, de hidigny avy agny an-dagnitry ny tenan'izy Tompo, ke izay maty tao amin'ny Kristy no hitsangagna aloha. Raha efa izany, hakarigny araka amin'izy ireny agny amin'ny rahogno koa isika velogno sisa tavela, hitsaina ny Tompo egny amin'ny abakabaka, de ho agny amin'ny Tompo mandrakizay isika, koa izany teny izany ary no oka ifagnalanareo alahelo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaoragna ny Andriamanitra. Alleluia, mavelogno, alleluia, tena fiainana. Alleluia, mavelogno, alleluia, tena fiainana. Mavelogno, tena fiainana, mavelogno, tena fiainana. Mavelogno, tena fiainana, mavelogno, tena fiainana. Alleluia, mavelogno, alleluia, tena fiainana. Mavelogno, tena fiainana, mavelogno, tena fiainana. Evanjely masigny nosoroatan'ny masindahy Matio ny toko faha 12 resigny amin'ny andininy voalohany ke ajanogno amin'ny andininy faha 13. Inty tamy ny mpampakatra ke mandehana mitsena azy ianareo. Tamin'izany andro izany i Jesua nanao ity fanoarana ity tamin'ny mpianany nanao hoe: ny fanjakan'ny lanitra de tahaka ny Virjiny 10 izay naka ny fagnalany ke lasa nitsena ny mpampakatra sy ny ampakarigny. Ny 5 tamin'izy ireo dia adala fa ny 5 kosa endry. Ny 5 adala nitondra fanala fa tsy nitondra solika, fa ny hendry kosa nitondra fagnala sy solika tamin'ny fitoeran-tsolika. Ary noho ny fahelan'ny mpampakatra, de samirendremana izy rehetra ka natory, fa noho ny sasaka ny aligny dia nisy ny antsomafy hoe: ity tamin'ny mpampakatra mandehana mitsena azy ianareo. Tamin'izay dia niarina ireo virjina rehetra ireo ka nagnamboatra ny jirony, ary hoy ny adala tamin'ny hendry: mba homeo kely amin'ny solikareo zahay fa efa ho faty ny jironay. Hoy ny navalin'ny hendry azy: ndrao tsy ampy ho anay sy ho anareo, fa aleo makagny amin'ny mpivarotra ianareo ka mividiana ho anareo. Ary raha mbola nande nividy izy, dia tonga ny mpampakatra, ka izay efa niara-niomana no niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady, dia nohidiana ny varavaragna. No ny afaka kelikely dia tonga kosa ireto virjina sasany ke nagnano hoe: tompoko, tompoko, vohay izahay. Fa hoy ny navaliny azy: lazaiko marina aminareo fa tsy fantatro akory ianareo, koa miambena ianareo fa samy tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Izany arika ankalazaontsika fa masigny ny tenin'ny Tompo, derane ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, efa manakaiky tokoa ny famaranana ny taona liturgika izay mampianatra sika hibanjina
sahady ny hoavy ahay iomana amin'izay hoavy izay satria fandalovana tokoa ity tany ity sy ity no fiafaransika fa fiomanasika amin'ny tena fiainana izao ary fantatrasika fa amin'ny mahavoary asika dia sy maintsy misy farany isika Andriamanitra irery izay pahary no sy misy fiafarana ka noho izany misy farany isika ka izay indrindra no tiany eglizy ary ho sapasika ka amin'izao Alahady 2 mandavataona izao dia ampianariny arsika amin'ny alalan'ireo vakiteny andalina tsara tokoa ary fikitra amin'izay tena fahendrena marina dia ny fahendrena dia sinona ny fanifahaizasika mijery no avy izay dia izay no mahatonga asika matetika mamerimberina hoe ny any no avy fa sy raha piso izany hoe raha isika tokoa ny mametraka an'izao andro iainasika izao ka izao andro izay iainasika izao izay ataosika amin'ity andro iainasika ity no sy maintsy hanomanasika no avy izany hoe raha mieritreritra no avy sika tisika ho feno hafaliana ho feno asambarana ho feno fiadanana izay ho avysika izay dia ny any ty sika no mamolavola hoe inona marina moa ho ay izany fiadanana izany inona marina ho ay izany fahasambarana izany inona ho ay izany lamina mandrakizay izany ary dia izay no tena fahendrena izay ny fahaiza sika ary mandinika an'izay ary sy hoe mandinika fa teny zao efa mandrafitra an'izay fa arakaraky ny andrafetanao nyzay hoavy izay deny zao no ahidiranao sy iainanao sy velomanao an'izay fiadanana izay sy izay asambarana sy izay afaliana izay dia izay tokoa ry kristianina havana ny fotom-pampianarana tiany eglizy ary atolotra ho asika amin'izao Alahady 2 mandavataona ary dia tafiditra tsara amin'ny zao taona fandalinam-pinoana izao ka hahatonga asika ho Kristy mpiarabelona amin'ny olona izany hoe isika feno any Kristy dia manomana an'izay fiombonana tanteraka amin'ny Kristy zany amin'ny fiainako avy zany hoe efa satarisika amin'ny maha-kristianina sika izay fiainana miaraka amin'ny Kristy amin'ny hoavy izay ka hahatonga ny olona ahatsapa fa izay tokoa no lalakombana satria i Kristy no lalana fahamarinana ary fiainana ka izay indrindra no ambaran'ireo vakiteny androany ary izay ny fahendrena izay moa ny boky ny vakiteny voalohany ny boky ny fahendrena dia ho indrindra ny boky ny fahendrena amin'ny vakiteny voalohany ny fahendrena dia mamirapirana sy mety matroka hasarana mora mahita azy ny olona raha tia azy izy ary mora mahazo azy raha mitady izay tokoa ry kristianina havana izay no mahatonga asika ary teny zao mivelona an'izay ho avy izay satria raha mitady any Kristy tokoa isika izay i Kristy no fahendrena satria izy lalana fahamarinana ary fiainana satria izay mahita ny lalakombana no endry ary izay mahita ny marina izay fisaka araka ny voalazany ny razana no mahita ny fahasambarana ilay lazay ny boky ny fahendrena eto izay no arena ny mahita ny marina ary ny fiainana i Kristy no fiainana ka izay no asambarana izay mahita ny fiainana ary dia izay no antitrateriny ny boky ny fahendrena ka i Jesoa ao amin'ny evanjely raha manao ny fanoharana ny Virziny
endry sy ny virziny adala dia mananatra sika tokoa ary ahay ametraka n'izay hoe niany no avy fa sy ny fahendrena raha mahay mikolokolo mikarakara sara sika ity fiaina sika ity tranobe iombona sika ity ary zay no mahatonga sika namerimberina ary averimbery sika mandrakariva ilay afatra tamin'ny GMJ o génération mpanorona isika fa sy mpandrava ary de hitasika izay eto virziny adala varimbarina amin'ny fiainana n'izao tontolo izao ka zary mandrava potika ny jiro teny an-tanany lany ny soloka teny an-tanany zay le mandrava zay le hitasika amin'ireny doro ala sy doro tanety ataosika ny teviala ataosika reny varimbarina ireny ny virziny adala ireny de manapotika ka rehefa tonga avy ny aitany rehefa potika ireny dia eo sika mitolagaga fa ny virziny endry kosa lay génération mpanorona dia mikarakara mandrakariva ny manodidina azy ka rehefa tonga ny mpapakatra dia ao anatin'ny hafaliana zany hoe rehefa tonga ny vokatra ilaina mamokatra manorona isika fa sy mandrava de mamokatra arak'izay sitrak'Andriamanitra ary zay ny mbola manohy ny afatra tamin'ny alahady lasa teo ho mpanompo isika fa sy mpandrava sy mpanakorotana sy mpanao herisetra sy mpanapotika fa kosa ho mpanarina ka raha tonga ny mpampakatra dia mitsangana izay niendry io le lazay sika hoe ny manao ny marina zay manao ny marina no endry fa ny fahamarinana no mahaolona afaka sika ka izay indrindra ry kristianina havana aokarsika ahay anararoatra an'izao fiainasika izao fanararotana fanorenana fa sy hoe sanatria fanararotana anapotika araky ny hevitry nyzao tontolo izao hitasika amin'ireo virziny adala varimbarina fosiny ka aoka isika ikarakara an'izay fiainako avy izay araky izay tokoa no afara ny masindapoly amintsika ao amin'ny ny vakiteny faharoa amin'ny taratasiny ao amin'ny Tesalonisianina raha mananatra sika izy aoka sy varimbarina isika zao ny lazainy ry kristianina havana sy tianainy sy afantaranareo ny amin'izay efa nodimany so de malahelo toy ny sasany sy manam-panantenana koa ianareo fa araky ny inosika ny Jesosy Kristy ho efa maty sy nitsango velona no tondran'Andriamanitra n'izay nodimandry hiaraka aminy amin'ny alalan'i Jesosy izany hoe raha denjao zany sika ry kristianina havana mivelona n'izay finoasika izay ka ny fiainasika manontolo dia ao am' Jesosy sy miaraka aminy ary amin'ny alalany dia mitondra sika amin'ny fiainako avy izay ary izay le soloka izay sy mety lany ny soloka moa de fantatra sika fa angovo hery hoentsika io no aina mamelona sika ka i Jesosy zay aina izay amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy ary dia izany no fankalazana ataosika amin'ny alalan'ireny sakramenta ireny ny batemy ny sakramenta ny fampihavanana ny sakramenta ny eukaristia ny sakramenta ny fakahireza izay lazaina fa sakramenta ivelomana ny mahakristianina sika ka raisoary ireny ivelomy ireny ary ireny no anomana sika amin'izay hoe fiainako avy zay ka na soloka menaka feno isika ka na tonga tampoka aza ny mpampakatra de efa vonina isika ka miditra ao amin'ny hafaliana miditra ao amin'ny fiadanana ary miditra amin'ny asambarana sy amin'izay ho avy izay ihany fa den'izao sika de efa mivelona an'izay ary dia izay no mahakristiana mahakristy mpiarabelona amin'olona sika ry Jesosy tompo
sy misahatra tokoa ianao no mianso anay anatona anao ka engana izahay sy hovarim-bariana amin'ny zavatra mirendrarendra n'izao tontolo izao fa indrindra ny tanoranay fa niany tokoa no avy fa sirampiso ka ampio zahay sy hovarim-bariana tahaka an'ireo Virziny adala ampio zahay ho tahaka ny Virziny endry ameny mandrakariva ny solokanay dia sinona fanofananao masina anentana anay ary anampy anay ny sakramenta raisinay ka raha ho vonina mandrakariva zahay andray anao ka hiditra amin'ny tena fiadanana amin'ny tena sambarana mandrakizay ao aminao aoka tanteraka izany amin'ny anarany iray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen. Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.